an Jehova ary tany rehetra, manompohan Jehova amin'ny fifaliana. Makanesy ao anatrehany amin'ny fiompiana, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Ray malala ankehitriny izay raha hanoy izao fampompovavahana izao, tompo meteza amelany tsy famendrianay ianao. Areo ka ray malala ho tsapanay mandrakariva ny fanatrianao. Ary mitenena Jehova ho fa vonina ianao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faliana indray no iarabananao ao anatin'izao andro maneran-tany makasika ny fanamarena manokana ny asa fitoriana izay tanterahana eo anivon'ny tambazotra an-tserasera, ao anatin'izany ny radio, ao anatin'izany ny televiziona, ao anatin'izany ireo tambazotra Facebook moa mahazatra antsika. Koa mandritra ity fotoana ity dia irariana indrindra mba ho famelombelomana ara-panahy ho aso ho anao ane ny fotoana izay arahantsika eto. Fahasoavan'Andriamanitra ho aminao, ho amintsika tsararay avy. Andeha hiaraka ankalaza idiran'Andriamanitra isika amin'ny laharan-kira faharoanjato. Laharan-kira faharoanjato, mirafy rampifaliana.
Iaraka maki ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Matio toko fahafito ka ny andininy faharoambifolo. Matio toko fahafito ka ny andininy faharoambifolo vakotoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Toy izantsika amin'ny Salamo 5:10, Salamo 7:10 ka ny andininy 5:10. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zao dia iaraka ivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay no ity fotoana izay ahafahanay miseho eto anatrehanao ity. Fotoana izay heverinay fa feno fahasoavana avy aminao satria tsy mendrika ny ho eo anatrehanao akory izay nefa navelanao Tompo. Koa fifaliana ho anay izany satria raisinay ho tombotsoa manokana. Mangataka famelan-kelo kanefa izahay fahadiovam-po mba hanananay izany antoky ny famelan-keloka izany fiadanam-po, ahafahanay ihany koa mahazo antoka ny izay rehetra efa nomaninao anay tsirairay avy. Amin'ity fotoana ity manokana Tompo, dia sitrakay ny hitondram-bavaka ireo izay mety mba naniry hiatrika izao fotoana izao, nefa noho ny antony manokana, mety ho antony ara-pahasalamana, mety ho antony hafa, sakana ho azy ireo ny tananao mahery ane hikasika azy ireny. Manana antom-bavaka manokana ihany koa nefa izay amin'ity fotoana ity, dia ho an'ireo rehetra izay mandre ny teninao amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera, mety ho amin'ny alalan'ny SMS zany, Facebook, mety ho amin'ny alalan'ny onjam-peo na ny televiziona na ny fomba maro isan-karazany. Tompo malalo hiasa mahery anem-pony ireo rehetra izay nandre ny teninao ane ianao amin'ny alalan' izany teninao zany. Ny fananao masina no hamelombelona manokana ka hitondra fitahiana ho an'ireo rehetra izay nandre ny teninao ane, mba ho famelombelomana ihany koa tsy ho azy ireo ihany, fa empita amin'ireo rehetra izay mifampikasoka amin'izy ireo. Sitrakay Tompo mandritra ity fotoana ity izay andrenesanay ihany koa ny teninao ny alalan'ireo mpanomponao, na ny hafatra ho an'ny ankizy manokana izany, na ny hafatra ho an'ny rehetra, hielo lalana any am-po sy ao an-tsain'ny tsirairay avy ane ny fananao masina. Hifantana ihany koa izay mahasoa ny ara-panahiny tsirairay avy araky ny fatraponony avy. Fa sitraka ihany koa Tompo, ny mbola hisaotranao indrindra hitondram-bavaka izao firenena izao, izay ahafahanay mbola manana fahafahana malalaka amin'ny famakiana, fienoana, fianarana ny teninao. Ho tehirizinao hatrany ane zany, ary toy izany ihany koa no hitahinao ny tsirairay avy. Koa izany vavaka izany dia sitrakay raha ho tononona
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanatitra manao ahoana no isy fiantraikany bebe kokoa? Fanatitra ho fanamavanana ny loza sy ny mosary. Tsy izy vinantsika intsony ty toko sy andininy izay ho vakiana ity dia ao amin'ny Matio toko 5:20 andininy fa 4:30. Tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tany an-trano maizina dia novanginareo. Tantaran'ny Nadira no entina isintonana ny saintsika. Nadira dia vehivavy 70 taona, mipetraka any Kenya. Nanana zanaka 9 izy rehefa nilaozan'ny vadiny. Azo antoka tanteraka fa tena vehivavy niasa mafy Nadira, ary niasa tany no namelomany an'ireo zanan'ireo. Nandritra ny haintany tany Kenya dia zara raha nisy rotsakorana tamin'ny taona 2012 dia zany nahatonga ny tany nitresatresaka sy vakivaky ka zara raha nahitana tany malemy anorina mpangady. Rehefa nadiva ao tapitra ny sakafo kely teo am-pelatanan'ny ankohonan'ny Nadira dia ny zavatra nataony dia nangataka, ary matetika ary izy no te hangalatra, nefa rehefa misaina kely izy dia menatra. Tao anatin'ny famoizam-po sy fahakiviana no nisy trangan-javatra namela fanantenana ny Nadira. Tonga niditra nitsehatra tamin'ny toe-javatra nisy tao amin'izany toerana izany tao Kenya izany ny Adra. Ny fanampiana nataony Adra tamin'izany dia famatsiana sakafo, ary nahazo vary 70 kilao dia menaka atsasa-litra, dia nahazo ihany koa fanampin-tsakafo mahasalama maro samihafa ry Nadira. Ary tamin'io fotoana io dia niova ny fomba fisakafon'izy ireo satria mba nihinana vary intelo isan'andro Nadira menakavy kely. Ny anton'izany zavatra izany dia ny tetikasa Adra izay vonina mandrakariva matsy ireo izay manana fahasahiranana ara-tsakafo na ara-pahasalamana na ny tahaka izany. Teo amin'ny 4 bolana teo no nanaovana izany fanampiana izany, izay nisy ny fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny Nadira manko dia fifaliana ho azy mahita ny zanany misakafo. Ny lehibe ny fokontany tao Kenya nisy an'ry Nadira dia faly nakasitraka ny asan'ireto famatsiana nataony Adra ireto ka nisaotra hoe misaotra anareo ary Adra amin'ny fanampianareo izay nomenareo ny vahoakako. Ny Adra dia fikambanana mpanao asa soa maneran-tany ao amin'ny fiangonana Adventista amin'ny tandrony an'andro 7, miady amin'ny fahantrana sy misetra amin'ny fampandrosoana ifotony eo amin'ny firenena 300 isa. Maneho ny fitiavany tsy misy fepetra izay nasehoan'i Jesosy tamin'ny alalan'ireo fandaharana asa fampandrosoana sy ny fanampiana. Raha mila fanazavana fanampy momba ny Adra na koa te handray anjara amin'ny tetikasa ireo n'aiza n'aiza na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia tsindriony roy adra.org. Misaotra anao nanohana ny Adra amin'ny alalan'ny fanatitra rotsakao ho amin'ny asa maneran-tany. Andriamanitra Tompo iray tsy toa ny an-danitro, mandrakariva ianao dia manampy, manohana ary mitsetra indrindra fa ny sahirana sy ny tsy manan-kohanina, tsy manan-kitafy.
koa nanatanteraka fanatitra ho an'izany tetika sady raha zany izahay ankehitriny dia omeo ny hery avy aminao, omeo fahafahamanao mba handrosaka bebe kokoa ho anao hatrany. Dia ho fifaliana ho anay no manohana andreo namanay sahirana. Metez'Andriamanitra hiaraka aminay ianao, hanampy anay isan'andro mba hanananay fohendry hanohana ny tetikasa izay ataon'ny ady raha maneran-tany. Amen. Antsika indray rakizy ny mandray tenin'Andriamanitra ho amin'ity anio ity. Tena hoe mahazo tombony satria tsy natao anjorom-bala ny ankizy. Ho amin'ny anio tsika dia hijery lohateny anankiray ho amin'ny toriteny izay novidiana ho antsika tsirairay avy. Dia ilay manao hoe ilay ronono iray vera. Ahoana tsara hoe ilay ronono iray vera. Dia ny eto am-piandohana dia ndeha patsahivitsika ny vakiteny fototra izay noentana tamintsika tery am-piandohana. Tadidinareo ve ilay izy? Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 7:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny manao hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany.
fa inona ary ny fandraisan'izany amin'ilay ronono ray very eno tsara ary. Indray andro efa tonga ny fotoana fisakafoana. Atoandro ny andro mazava ho azy. Indro zazalakely anankiray efa tena vizana dia vizana, nona dia nona, mitety-trano mivarotra enta-madinika. Fantatrareo ve rakizy hoe inona izany enta-madinika izany? Izay indrindra nivarotra enta-madinika ity zazalahy ity satria io no mba entiny anampiana ny fidiram-bola ao an-tokantrano satria tsy ampy ny volan'ny tata sy neny amatsiana ny fianarana. Nona mafy izy. Ary rehefa nona mafy izy dia tsy nisy afa-tsy vola madinika kely tany ampelantanany tany. Tsy ampy hivitanana sakafo kory ane. Tapa-kevitra izy tamin'ity fotoana ity hoe izay trano manaraka hivarotako eo dia angataka sakafo ao aho. Lasa ry izy nandondona tao amin'ity trano anankiray. Indro vehivavy tsara tarehy no nivoaka namono varavarana. Variana dia variana ilay zazalahy kely nitazana ny atsara tarehan'ilay vehivavy, ary raha tokony angataka sakafo izy rehefa avy nivarotra dia rano indray no nanjary nangatahany. Ilay vehivavy nefa nahita fa tena nona dia nona izy, reraka dia reraka izy, ka rehefa nandeha naka izay nampanirana sy nangatan'ilay zazalahy izy dia ronono iray vera be no nentin'ity vehivavy ity avy tiany. Sadaikatra ilay zazalahy kely satria raha hovidiana ity ronono iray vera ity, raha tsy ampitsony ny eny ampelantanana, raha ho lavina nefa izy efa tena maty ny anohanana, ny sadiso tamin'ilay zavatra nangatahana, ny sotroany ihany ny ronono. Ary rehefa lany ny ronono dia hoy izy mantsy an'ilay vehivavy manao hoe ohatrinona kay tsara ny ronono izay nomenao anaty eo? Tsy vidina iny ka, hoy ilay vehivavy mantsy azy, efa nafoky nomenanao iny. Moa ihany koa mamanay nampianatra hoe rehefa manome zavatra olona anankiray dia tsy fanao mihitsy ny maka vola aminy, enganeka mba hitondra hery ho anao iny. Ary hotsaronao mandrakariva izay ronono iray fery izay. Eny ary sotranao be dia be aho ity zazalahy kely ity, ary dia lasa izy nandeha. Rehefa teny an-dalana dia fenontsika izy satria nahazo hery indray hiatrehina ny asa izay mbola tsy maintsy hatrehany. Howard Kelly no anaran'ity zazalahy kely ity. Ary somary andingana taona maromaro manarak'izay isika satria izao rehefa nandeha ny fotoana efa lehibe Howard Kelly dia nisy vehivavy anankiray izay narary mafy. Hafanenina ny mpitsabo rehetrarehetra satria tsy fantatra mihitsy hoe inona ny sotran'aretina izay nahazo an'ity vehivavy ity. Noho izany tsy maintsy nentina tamin'ny tanan-dehibe izy, hanaovana ny fizahana sy hanaovana ny fitsaboana. Ary tsy vitan'izany fa toeram-pitsaboana lehibe izay ahitana karazana mpitsabo izay manana fahaizana manokana, na reny antsoina hoe médecin spécialiste ireny izany. Indro mpitsabo anankiray tao amin'ny Brown izay tsy maintsy natsona mpitsabo mpanampy satria hoe misy marary, mila fitsaboana maika avy aminy aho. Rehefa nandreny mombamomba n'ity marary ity ilay mpitsabo dia avy hatrany dia navelany ny zavatra rehetrarehetra nataony ary dia niazakazaka izy namonjy an'ilay marary satria nampitamberina zavatra be dia be tao anatin'ny sainy ny toerana sy ny mombamomba n'ity marary ity. Ary rehefa tonga teo anoloan'ilay vehivavy izy dia indro tsaroana Howard Kelly ny amin'ity vehivavy ity, niverina nakao anatin'ny Brown izy rehefa vita izay fizahana izay nataony izay, ary nangataka tamin'Andriamanitra sy ny heriny rehetra ihany koa mba hahita ny soritra aretin'ilay vehivavy. Rehefa nataony ny fitiliana, nataony ny fizahana, nisaotra an'Andriamanitra izy satria hita ny soamatsara ny vahaolana izay omena n'ity vehivavy ity. Rehefa nandeha ny fotoana nitsaboana, ny tompon'ny
hôpitaly dia nangataka ny amoahana ny faktura rehetrarehetra izay nitsaboana an'ilay vehivavy. Lasa Howard Kelly nakao ampiraoany. Ary dia nandray ny stylo izy, nandray ny taratasy izy, dia nanoratra tao anatin'izany. Rehefa izay dia nalefa nakany amin'ilay vehivavy ny mombamomba ny saram-pitsaboana rehetra. Natahotra mafy ianareo ilay vehivavy nahita nanokatra an'izany valopy izany satria tena mety ho lafo dia lafo tokoa ny saram-pitsaboana. Izy anefa efa taona maro ny tsabo, tsy ampy intsony ny vola teo am-pelantanana. Kanefa izao inona antranga hoanareo rehefa nanokatra an'ilay valopy izy? Rehefa nanokatra an'ilay valopy izy dia izao ny soratra tao, ary tena nanintona ny masony izany nanao hoe efa noefaina tamin'ilay ronono iray vera, full paid with the glass of milk. Tena nitselatra iray ny fon'ity vehivavy ity, ary nijereny avy hatrany sy nitery ambany nanao hoe Dr. Howard Kelly, ilay no toloranao ronono iray vera. Indro fa nijoina naraka nitakolaka ilay vehivavy ny ranomasiny, sady nisaotra an'Andriamanitra izy, nilaza nanao hoe misaotra anao Andriamanitra noho ny fitiavanao izay miasa ao anatinay sy amin'ny asa ny tananay. Tsaronareo ve rakizy ilay vaky teny fototra no resahantsika tery am-piandohana? Ianao rehefa manao soa dia tsy maintsy hifaly aminao izany. Koa amin'ity anio ity, iriko ny ankizy kely tsirairay mba hiezaka anao tsara mandrakariva, tsy ho sasatra amin'ny fanaovana ny soa, fa tahaka n'ilay vehivavy nanome ronono iray vera dia nonerana avo tsy tambo isaina eny izany ronono iray vera izany. Tadidio ny tantaran'ilay ronono iray vera dia mazotoa manao fanandramana. Mirary soa ho an'ny ankizy tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay satria nomenao fotoana nahafahana nianatra tao anatin'iny fampaherezana sy taridalana ho an'ny ankizy iny. Nomenao anay tamin'ity anio ity ny amin'ny tokony hanaovanay ny tsara indrindra, ary nampianarinao izahay fa izay tianao atao amin'ny tenanay dia tokony ho ataonay amin'ny hafa ihany koa. Na dia mbola zaza ary izahay Jesosy, mangataka aminao zahay ka sio ny fonay anana fitiavana anao soa ny hafa, ary aoka ihany koa ianao hitanay mandrakariva ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ancora
efa nakasary an-tsaina ve ianao fa ilaina ny aizina. Ary eo ampisainantsainantsika izary fanontaniana izany dia tiako ny milaza amintsika fa ny lohateny izao afatra izao amin'ny tian'io ity dia ny hoe mba ho fahazavana. Ary mampiomana antsika tsirairay ao fa mifiafarana izao toriteny izao dia misy antso manokana izay ho alefa ho aminao izay manaraka izany. Efa nakasary an-tsaina ve ianao fa ilaina ny aizina. Ry mpijery malala, ilaina ny aizina satria ny aizina no mampiseho ny mazava. Ary raha tsy misy ny maizina dia tsy hita ny fahazavana. Ary raha tsorina aza ny fisian'ny aizina no esehony ny fahazavana be. Alefa sary an-tsaina ao amin'ny hevitra maizina anankiray. Ny tselatra briquet monja na ny tselatra afokasika monja dia fa ampisy hazavana kely ao amin'ny trano anankiray. Tsaroko tany amin'ny toerana anankiray izay niasanay taona vitsivitsy lasa izay. Alarobia hariva ny andro tamin'io fotoana io, maizim-bolana. Ary arakaraka ny nandehanan'ny fotoana, haitsika tsara dia voamaika memaizina. Fa nampiavaka n'ity fotoana ity tsy hoe maizina fotsiny fa ny rotsaka ny orana. Nieritreritra hoe aleo miandriandry kely mba hitsahatra io vao andeha hody. Kanefa arakaraka ny andrasana voamaika ny rotsaka mafy ny orana. Ka dia tapa-kevitra ny rehetra fa andao andeha hody isika hamonjy ny tokantrano. Rehefa nivoaka ny varavaran'ity toerana izay nivoriana ity izay andeha hody, akory ny akagana fa maizina miaraka amin'ny orana. Tsy hita intsony ny lalana le ara-baky teny. Na ny azo eo aloha na ny trano tsisy hita. Fa izao ny tselatra mandeha no manampy amin'ny fahitana ny lalana tokony isorana. Isaky ny tonga zany ny tselatra dia hita hoe rindray ny tokony ho ale. Tonga ny tselatra manazava ny lalana tokony ho ale. Noho n'ilay fahazavana. Ao amin'ny Exodosy toko 10 ka ny andininy 2:20 sy ny andininy 7:20 dia ahitantsika ny loza fasivy izay niseho tao Egipta tamin'ny alalan'ny Aizipito izany. Fa ny mahagaga ry havana teo amin'ny fonenany zanak'Israely, zany hoe eo amin'ny tsy lavitra nyty tanàna ny Egiptiana ity, justa eo ampita kely eo, ny antsoina hoe Gosena dia feno hazavana. Nandritry ny 3 andro maizina ny tao Egipta, maizikitroka ny tao Egipta. Ary ninona fitaovana nampiasaina na zavatra nampiretina tsy nisy nandeha izany. Fa ery ampita kosa ery amin'ilay tanàna atao hoe Gosena ny toerany zanak'Israely mazava nandritry ny 3 andro. Inona ny antony? Nahoana no niseho zany? Navelan'Andriamanitra iseho zany mba hanavahan'Andriamanitra ny vahoakany, hanavahany ny manompo azy. Ary ny tontolo-kevitry ny Exodosy toko 10 andininy 2:20 sy ny 3:20 ity dia milaza ilay loza fahasivy izay loza mialoha ny farany. Ry havana malala, isika izao ihany koa dia miaina amin'ny vanim-potoana ny fahamezinana ankehitriny. Maizina ny tontolo noho ny raritsaina. Maizina ny tontolo noho ny olana isan-karazany. Maizina ny tontolo noho ny ranomaso. Maizina noho ny fisedrana sy ny fanandramana isan-karazany. Kanefa na eo azy zany tontolo-kevitra misy asianao izany amin'izao vaninandro iainantsika izao, amin'izao fotoana izao indrindra no tian'Andriamanitra hanavahana ny olony dia izao sianao izany amin'ny alalan'ny fahazavana. Andenge erantsika mamaky izay voalaza ao amin'ny Salamo. Salamo 8:100 ka ny andininy 5:100. Salamo 8:100 ka ny andininy 5:100 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao.
Maneho fanoarana ity zava-misy tamin'izany fotoana zany ny hoe fanilony tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao ity. Satria tamin'izany fotoana zany ry havana malala ny fomba jiosy rehefa hariva ny andro ny kiraro anaovan'izy ireo dia eo amin'ny lohatongony eo misy fitoeran-jiro. Ary rehefa hariva ny andro dia ampiretin'izy ireo ilay jiro eo amin'ny lohan-kirarony. Dia iny ilay jiro iny arakaraka ny amindrany na dia maizina azy dia manazava ny lalana alehany. Ary mandray izany fahazavana izany isika na dia miaina ao anatin'ny tontolo feno aizina aza noho ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Satria ao no misy ny fahamarinana fototra izay mitaridalana ao antsika amin'ny marina rehetra. Ary rehefa mandray izany fahazavana izany isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia manamafy ao amin'ny Mateo 5:1-10 manao hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Ry havana malala, fotoana izao iverenantsika indray amin'izany fandraisana ny fahazavana izany. Fotoana izao iverenantsika indray hanamafisana ny fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra, hananantsika ilay fahazavana. Ka mba tsy ho tsika indray no maizina. Inona ary ny tokony atao? Misy fanontaniana telo nandeha hovaliantsika. Ny voalohany, inona ny tombontsoa azo rehefa manana ny fahazavana? Ny faharoa, ahoana ny hitehirizako na hitehirizanao ao anatin'ny fahazavana? Ary ny fahatelo, inona ny vokany rehefa manana ny fahazavana isika? Andeha hovaliantsika ary ilay fanontaniana voalohany manao hoe inona ny tombontsoa azo rehefa manana ny fahazavana? Andeha iverenantsika jerena ary ny Exodosy 10 ka ny 2:2 sy ny 3:7. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nahiditra Mose sy nanandrify ny lanitra ny tanany. Dia nisy Ezipito eran'ny tanin'ny Egipta rehetra atelona. Ko tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay nitoerany atelona. Fa ny zanak'Israely kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Hotsika manao hoe tao Egipta maizikitroka 3 andro. Ery ampita tsy lavitra Gosena, tanàna misy ny zanak'Israely, nazava nandritra ny 3 andro. Ary ny 2:20 sy ny 3:20 amin'ny Exodosy 10 dia milaza fa tsy nifankahita ny olona tao Egipta noho ny Ezipito, noho ny aizikitroka. Ry havana malala, alefy sary an-tsaina izany hoe maizina mandritra ny 3 andro, ny lalana le tsy hita. Na ny ao an-trano aza tsy mifankahita. Fa etsy andaniny kosa nefa etsy Gosena dia nazava nandritra ny 3 andro. Nifankahita ny olona satria manana ny fahazavana. Nafantatra ny zavatra rehetra izy, mahita izay miseho rehetra izy, afaka mandeha amin'izay tiany ale rehetra izy, amin'ny toerana izay tiany ale rehetra satria manana ilay fahazavana. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tena manana ny fahazavana ve ianao androany? Ary matsapa ho manana izany ve ianao? Ary raha miresaka isika ny amin'ny hoe andeha aho azadino, fa ny olona mandeha dia ny manana ny fahazavana. Miaina ao anatin'ny fahazavana, manana ilay fahazavana ve ianao? Fa na iza no manana ny fahazavana, mahita ny mety tsy ho hita ny hafa. Ka raha miaina ao anatin'ny fahoriana izy, ny olona manana ny mazava kosa mahafantatra fa eo Kristy hanampy azy. Miaina ao anatin'ny zava-tsarotra ve ny tontolo, ny olona manana ny fahazavana kosa dia malala fa manana teny fikasana ho azy Andriamanitra. Raha miaina ao anatin'ny fahoriana isika amin'izao fotoana izao, ny olona manana fahazavana dia mahafantatra fa ho avy indray Kristy. Ary raha miaina ao anatin'ny tontolo feno fahoriana, ranomaso, tebiteby izao tontolo izao, mba inona ny fahazavana anananao? Iainantsika ve izany fahazavana izany? Ny fanontaniana faharoa
dia ny hoe ahoana no hitehirizana antsika ao anatin'ny fahazavana. Ny voalohany dia Mateo 5:5-10. Mateo 5:5-10 dia ho nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izy. Tiako be le tapany voalohany manao hoe tsy misy olona mandrehatra jiro izy ka mametraka azy ao ambany vata famarana. Ary rehefa jerevantsika izany teny Kristy izany dia milaza manao hoe rehefa nanantsika le fahazavana aza saromana na takomana izany. Ny dika teny fototra anoratana nyty le hoe vata famarana ity dia ilazana fitaovana izy io ampiasaina amin'ny resaka varotra. Ary manome fanoharana Kristy manao hoe tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana dia ilazana ny fiainana na ny fivelomana eo amin'ny lafin'ny asa isan-karazany izany. Ary raha tiantsika ny tahiry le fahazavana aza saromana amin'ny asa fivelomana ny hazavantsika. Ary aza atao zava-dehibe izany ka lasa manakona ilay hazavana. Tiako no manazava. Tsy hoe tsy tokony hiasa isika, tsia. Na hoe tsy tokony hitady isika, tsia. Na hoe tsy tokony hanao ny fiainantsika andavanandro toy ny mahazatra isika, tsia. Fa eo ampanaovantsika ny asa fivelomana aza atao ho zany no manakana antsika tsy hifandray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ilay mpahary antsika hitehirizantsika ilay fahazavana. Nandray no nirotorotom-piainana amin'ny asa fivelomana. Nandray adino na mandinika ny tenin'Andriamanitra azy. Nandray adino na mivavaka azy. Ka rehefa misy zavatsarotra, nandray tsy fantatra, tsy hita ilay fahazavana. Raha ny tiantsika ny tahiry ilay fahazavana voalohany, aza takomana na saromana amin'ny antom-pivelomantsika na ny asa mandrarantsika isan'andro izany. Fa ka hanokana fotoana isan'andro isika na eo aza ny asa fivelomana atao mba hamenotsika ilay menaka ao amintsika, ilay tenin'Andriamanitra ao amintsika mba hitehirizantsika ilay fahazavana izay tian'Andriamanitra ho ananantsika. Ny faharoa, Lioka 5:9-10. Lioka 5:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mampirehatra jiro ka manarona azy na mametraka azy ao ambany farafara, fa ataony ao amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Dia tapany voalohany mahafinaritra manao hoe na mametraka azy eo ambany farafara. Fanoharana ihany izany ry havana. Ary fisary an-tsaina raha hoe raisitsika raha-baky teny tokoa io izany ka misy manao izany ka mametraka lay jiro eo ambany farafara. Inona reny zavatra mety izy io? Mety ho may mihitsy aza ny trano. Ary inona moa no tiana lesona tsoahana amin'ilay fanantenana manao hoe hitehirizana ilay fahazavana amin'ny hoe aza mametraka le jiro eo ambany farafara. Rehavana malala ny farafara manko dia entina ilazana toerana fakanaina. Entina ilazana toerana fialan-tsasatra. Nefa koa ny farafara dia toeran'ny akamoana. Ary ny fialan-tsasatra diso tafahoatra, ny fakanaina diso tafahoatra, midika ho akamoana izany. Aza takomana ny fahazavanao noho ny fakamoana. Kamo hamaky baiboly, kamo hivavaka, kamo andeha ho any am-piangonana, kamo hanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Aza takomana amin'ny akamoana ny fahazavanao. Ialao ny akamoana. Ialao ny toerana mety avarinantsika amin'ny rehaka izao fiainana izao, fa hanadinoantsika kosa ny tokony handraisantsika ilay fahazavana. Fantana fahatelo, inona ny vokany rehefa mazava isika? Ny vokany voalohany dia ilay Mateo 5 teo ihany ka ny 10 tapany faharoa dia ozy anaran'i Kristy. Tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro
ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Ny tombontsoa izany rehefa ananana ilay fahazavana dia lasa mazava ianao ao amin'ny tokantrano. Mety tsy manana fahazavana ve i dada? Mety tsy manana fahazavana angamba i neny? Mety tsy manana fahazavana ny zanaka? Mety tsy manana fahazavana angamba i dadatoa na nenitoa na dadabe na i baibe? Fa noho ny fahazavanao dia azava ao an-tokantrano izany. Aza dino ry havana malala. Fa tao Gosena nanambady Egiptianina ny vehivavy Jiosy. Nanambady Egiptianina ny lehilahy zanak'Israely. Nanana namana izy ireo niaraka ny toetra azy tany. Fa rehefa nazava ny zanak'Israely tao Gosena dia nahazo fahazavana koa ireo. Ny fijoroantsika zany eo amin'ilay fahazavana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia manazava ny tokantrantsika. Ny tombontsoa faharoa dia ilay Luka 9:9-10 tapany faharoa. Andeo vakentsika mihitsy aloha ny 9:10. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambany farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitany izay miditra ny mazava. Ny tombontsoa faharoa zany dia zao, rehefa ananako ilay fahazavana dia manazava ny ao an-trano zany. Zay ny voalohany. Fa ny tombontsoa faharoa, rehefa ananako ilay fahazavana dia ny any ivelany lasa mahita ihany koa ny fahazavana zay ananako. Sady manazava ny ao anatiny zany no koa manazava ny any ivelany. Ary noho izany indrindra ry havana malala, amin'ity andro maneran-tany natokana ho fanamafisana ny fitoriana amin'ny lalan'ny tambazotra mpifandraisana ity. Rehefa nanantsika ilay hazavana, ary rehefa isika mihitsy no tonga mazava, dia andao zaraina amin'ny ao anatiny izany, ary mba ho hitany any ivelany ihany koa amin'ny alalan'ny fampiasantsika ny tambazotra mpifandraisana. Miaina ao anatin'ny aizina zao tontolo izao, ny tsy fisina, ny raritsaina, ny tebotebo, ireo olana isan-karazany. Rehefa nanantsika ilay fahazavana, andeha ho amafisitsika, voamaika azy ijoroantsika na iniky idona na iniky hiatra, mba hitehirizana ilay fahazavana ao an-tokantrano ka mba hitan'ny hafa ihany koa any ivelany. Tsy misy taonjato iroborobon'ny teknôlôjia mihoatra noho izao vaninandro iainantsika izao. Tafiditra ao anatin'ny telefona, na ny tablety, na ny ordinateur, na ny solosaina ampiasaintsika ny zavatra rehetra. Ary manana fitaovana isika tserasera, manana ny hafainganam-pandeha indrindra ampitan-kafatra. Ary raha nanantsika izany amin'izao fotoana izao, aza dino fa misy olona mila ny fahazavana ao, izarana ny fahazavana. Misy olona reratsaina, misy olona kivy, ketraka, mitomany, mitoloko, tsy hita izay ele, andeha ho zaraina ny fahazavana. Kanisa ambatan'olona dia hiteny manao hoe andeha aho izara ny fahazavana. Mety amin'ny alalan'ny antso amin'ny telefona angamba, mety amin'ny alalan'ny SMS amin'ny telefona angamba, amin'ny alalan'ny MP, amin'ny alalan'ny WhatsApp, amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera isan-karazany, ny radio, ny fahitalavitra. Ary raha iainantsika izany amin'izao fotoana izao, andere ho zaraintsika ny hazavana amin'ny manodidina antsika. Ka tsy janona amin'ity andro manokana ity anio ity fotsiny izany, fa amin'ny androntsika sisa rehetra andeha ho tonga ho fahazavana amin'ny manodidina antsika isika. Ka ho fanilo ny tongotry ny hafa koa ny ten'Andriamanitra. Ary ny hafa koa dia ho antsoina ho ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Iza re no hiteny amin'ity anio ity manao hoe Tompo, amin'ity anio ity aho avaoziko indray ny fanoloran-tenako. Ka hiteny aho manao hoe andeha aho izara ny hazavana, izara ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasako ireo tambazotra ny tserasera. Fanirianao ihany koa ve zany tahaka ny faniriako? Andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka.
ray malala be fitiavana indrindra zay ny an-danitro akory ny afalinay amin'ity anio ity fa nomenao tombonandro izay nomenao tombo-potoana nafanay ihany koa nandinika ny teninao satria tianao ny tahiry anay ao anatin'ny fahazavana ray malalo mangataka aminao izay hamelanao ny tsy fahamendrenay tamin'ny lasa fa amin'izao sisy izao ray malalo terizo ao amin'ny fahazavana izay meo anay ny hery avy any ambony andinianay ny teninao aizanay mandama ny fotoananay ary rehefa nananay le fahazavana raha io ampio izay izary izany ihany koa amin'ny hafa ka eo ampampiasanay ireo tambazotra ny tserasera misy ankehitriny tompo meo anay izay manaraka izao fotoana izao ny fanomezam-pahasoavana ihany koa ilaina rehetra ka ampiasanay ny antsonay ny SMS-nay ireo réseau média sosialnay izaranay koa ny azavanao ka hitatra amin'ny anivelany izany ary toetra amin'ny ao anatiny ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tapitra sady ny fotoanantsika androany andao hiaraka hidiran'Andriamanitra indray sika amin'ny laharan-kira 227 laharan-kira 227. Nisayuku ni vavaku atramini sufiju satrana niasi sinana navitanao sului abausi anuanau itukiku yana
betsaka Itia rirato manolo tena uana kanefa siatu izayanao nisitraka nifuku rasuna irakitraminifuna intia ranao miasana raisoariny tsotrano hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao eny anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana mandehana ny fiadanana amen